Mitsiketsika tokoa izany tontolon'ny fanatanjahantena izany eny amin'ny faritra Atsimondrano iny. Araka izany dia nitondra fanazavana Andriamatoa Randremiango Bertin nanaitra ny sain'ny tompon'anaikitra Isana Maratongony ny amin'ny fijerena ireo tanora amin'ny fitazana azy ireo ara-panatanjahantena ary ny anosehana azy ho lasa lavitra ao anatin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay. Tena marina moa ho an'ny groupe Bertin zany a, ny anay tsy dia tena hoe miankina ara-politika be loatra ny resaka fanatanjahantena, fa ny tena marina ny teny izay lazainay dia tsy maintsy tanterahanay. Lazainay izany fihetsika sy fankahirezana ary fanentanana ny tanora izany mba hiditra amin'ny sehatry ny fanatanjahantena dia hatramin'izao zany a izay teny izay nekenay sy nomenay ny vahoaka indrindra ireo tanora tia fanatanjahantena dia ny tanterahanay avokoa. Proof zany a fanentanana ny fanjakana foibe mba tsy ala be amin'ny mpanao fanatanjahantena ny fanjakana foibe izay toanan'ny groupe Bertin koa izy amin'izao fotoana izao, satria izay moa ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao dia manoana ny groupe Bertin. Fantatra fa ireo tanora reny mety misy amina toka hoe sehatra maro fitazana, fanabeazana, sehatra hoe famporosiana, izay ny tanjona tadiavinay. Ka rehefa tafitana amin'ireny tanora reny zany dia misy koa ny mpanentana toanay dia mino izay fa mba ho maromaro ny mpanentana ao aoriana mba ahafahan'ireny tanora reny mahazo vokatsoa ilain'ny firenena mba ahafahana hijoroana zany hoe endrika anankiray fanatanjahantena no resahako, endrika anankiray ahafahana mba ampiseho ny lanja ny firenena anankiray na ny fanjakana firenena anankiray hoe misy firenena anankiray malaza, ohatra rugby zao resahantsika dia engany le rugby mba ho tafita somatsara tamin'ny tanjona izay iriny. Ataoko ahoana moa fa izay moa ny vokatra ho an'ny CAN 2014 teo tsy manino zany tsy makivy fa nampisehoany zany teo amin'ny sehatry ny rugby malagasy zany hoe manana ny toerana misy azy ny rugby teto Madagasikara. Ty finalin'ny ty na hembotra noho ny CAN zany dia zao ny vokatra hoe tsy makivy na resantsika tamin'ny CAN fa mbola mampirisika ny groupe Bertin mba ho tsaratsara kokoa anomanantsika ny hoavin'ireo tanora ireo raha tsy zay. Isorana manokana ho an'ny fanjakana foibe izay toanan'ny groupe Bertin amin'izao fotoana izao isorana manokana koa ny fédération ny rugby malagasy ny ligue sy ny section ety Atsimondrano. Indrindra ireo tanora rehetra mandray anjara tety amin'ny faritra Atsimondrano satria ny antony dia tsotra be. Ny zavatra rehetra izay natomboka dia tsy maintsy faranana. Androany faha-17 volana Jolay no amarana antsika an'izany dia nahazo amboara sy fampitaovana ireo tanora eo izay voaloha sy faharoa zany eo amin'ny 3e division, 2e division ary 1e division. Mariako etony fanentanana sy famporosiana no anjaranaikitsy ny groupe Bertin fa mino zay fa misy ireo mpanoana ao aoriana anampy ary tena anampy an'ireny tanora reny ary hitodika manokana ary anaovako antsoavo ho an'ny fitondrana foibe. Ny fanjakana tomboka tsy tokony hiala amin'ny mpanao fanatanjahantena araka ny teniko teo aloha fa matoky zay fa hitodika manokana ho an'ny tanora malagasy ny fanjakana foibe.